Matinzalafy vaovao izay hatrany kosa dia manoloana ny savorovory misy manoloana ny fialana fametrapelan'ny Premier ministre sy ny faravan'ny gouvernement dia mitondra faneho-kevitra ihany koa ireo antokon'olona maro samihafa mbola teo amin'ny fanadihadiana izay nentin'i Ghislain Velly sy Thierry Rakotason. Anisan'ny zavatra tena nanaitra tamin'ny tenenin'ny Premier ministre dia tsotra le hoe no fitiavako tandrazana dia vonona ny ianao an'izy saingy mbola anontany ny fianakaviako koa io le fianakaviana io dia zao tsara ny tonga dia avy hatrany tao an-tsaiko ny fianakaviam-by resam-pirenena ve mbola iandrasan'ny Premier ministre baiko hoe anaiky sa tsy araiky fianakaviam-be ny folo alindavy amin'ny maha-jeneraly azy ny manake ekeo sa tsy ekeny ny fianakaviana ny avy any Tsimotsinanana ve katrina titsika rehefa misy trangoatra indrindra hoe fa maninona ny anay mosorona fanakaviana fahaefatra dia ny club de service aza adino izy anatin'ny Rotary Club ary matetika ny olona anatin'ny Rotary Club na ny Lions Club reny misy ifandraisany amin'izao reto le mpiantso hoe prala reto ny framason dia ny fianakaviana fahadimy ny tena fianakaviana izy amin'ireo le izy tsy fantatra soa ny milazagny mariny raha ohatra ka marina zavatra valazan'ny Prime Ministre dia fahotana mahafaty ny zavatra ataon'ny président satria ny décret zay manala azy amin'ny toerany zany tsy misy ny mahamarina azy satria santoko zany izy raha marina tenen'ny PM zay fahotana raha tsy marina ny tenen'ny PM zany dia zay koa mahagaga koa zay dia ino mahatonga ny PM nefany miziziry amin'ny heviny raha ohatra ka marina ny décret eo zany dia tsy manakambara haisimbavambahoaka zany fa ny lohan'ny mpanatanteraka ny miady zay andaminandreo azy eo andaminandreo azy lazay atao anatin'ny pacte raizana tsy mandavo tsy asorony mianina tsy asorony amin'ny folo tsy asorony Premier ministre tsy raha manana ny député fa tokony hiara hiasa anaganana ny fiainam-bahoaka vanina mba tena ho firenena vanina so fiainam-bahoaka vanina ty Madagasikara ety zava-misy nefa tsy zay io maninona nasorona le PM fa maninona le gouvernement samby sanganiana isika rehetra na ny vahoaka malagasy na ny any ivelany samy gaga hoe inona ty zavatra mitranga ty ny resahana foana sy ny tenenina foana ny teo hoe miady reo olona reo samby ny tenindry zareo fa hoe tsy miady mitranga regny zavatra reny ve no manaporoa fa misy ady ao anatiny raha ny fanjakana no miady an-trano dia haitsika rehetra ny toyiny fa hoe faharavana ny ao ambadikin'izay